tantara indray miaina izay nosoratan'ny radionandro Jean Flavien FELAN-TANANA izay nandrenisanao ny feon'ny RT Miarahaba Robin Tsiknifty Ravaky ny Kitana Anjatiana EJC ary Stéphanie nandray feo sy nandrindra ny lafiny ara-teknika sarobidy Stella nanatotosa Robin manamafy ary izy raha mba ho tamana ato amin'ity trano be mitokamoniny ity tsy aleoko mitady hafana kelikely kokoa aza fa angandray moa tsy fanginana no tadiavinao ataoko fa ao amin'ny tiavanao azy mihitsy ty trano ity tsy andeha zava-maneno mitatatata tsony ianao ato tsy ho elingeleny ny ady mpianakaviana sy ny fikafokapohana gorodina koa filaminana fa tsy fitokana monina rija ay tanàna anjakan'ny fifanajana fa tsy hoe trano olo zay ny tadiava dia malahelo amilaza aminao fa any am-paradisa no mety isan'izany tanàna nofisinao izay raha tsy hoe anga vilany ho faitsika eny ary aleo fa amboariko ny saiko raha nofo tsy azo tanterana tokoa ny raha pitsy antsika dia amindray entana ianitra lazao amiko hoe inona tsy hitiavanao an'ity trano ity tena hoe mitokamonina tokoa ve tsika eto nefa lalana tsisy 10 minitra kory nge dia mandalo tanànan'olo le tsy haiko rija efa nanazava tamiko ny pozipozin'ity toeran'ity any ianao ye ny lalana makaty sy ny pitsopitso ny hafa rehetra ary marina ny teninao hoe ao amin'ny tiavako azy tokoa ny ovorana azy ity asa nefa fa taitra tamiko teo izany aho vao nahita azy fotsiny nangovotra mihitsy aza dia iny zanamikitra taminao teo iny fa nisy zavatra fahafatsikaritra ao nga raha ny fandriam-pahalemana mantsy efa niteny aho hoe tsisy atahorana ny amin'izany tsy haiko hoe tsy fantatro matahotra fotsiny aho fa tsy fantatro hoe inona tsindrimandry angamba sa ahany malaza azy zao ary andao aloha ody dia sady mitady trano hafa ihany tsika io koa no mandinika an'izay tokony atao azafady akia tsy hoe miandraitsana na mila voatsiary fa tsy le fierinena mandava-taona eto fotsiny ianao raha teo any tsy mba ho eto akory iantako sy anala fangina ato amin'ity trano be ity azoko ka ary ara-dalàna raha ianao no misafidy tsara n'izay trano ifindratsika nareo mianaka mantso no tena hipetraka foanao fa azapa andalondalo fotsiny ihany ary mba tsy mila van'ny marina nge sarika kely ye ohatra ny zaza tsy manavy reny mahafinaritra azy angamba ny tranontsika vaovaoko efa azo ny sary an-tsaina sahady le izy alehibe atao andala tsara n'ity trano ity azo ny an-tsaina le izy ikarenjeraky ny tohatra sy ny tokotany ratra izay aleo fa andinika tsara kia malala eny ary raha sitrapon'andriamanitra ve tsy hoe tokoa ny lehibe azanzanantsika manana finoana fa izay mahasoa ataon'andriamanitra izy ve dia an'olo baty mafanatsika ka sao kosa mba hoe fisedrana hitsapana ny fonaotsikako dia izay indray ny anamboniana heritsaina ary raha sanatra tokoa za manokana mahatoky hoe hijanona ho ahy fotsiny ihany ny fanahinao rehetra mahatoky ny tanjatsainy ny vadiko koa fa mba fomba ny ihany le miantakely ohatran'izao ary andao amin'izay ody fa manomboka mangatsika koa eto izany ka andao ary jereo aloha so raha tsikirana ny zazakely toy izany ny ampahany tamin'ny resaka ny fanaovana isyrija tamin'iny andro iny tsy vatrako notenenina taminy fa mahita olona ny serany teo amin'ny varavarankely ny efitra ambony ka izay ny nampangovotra tsy fantatro izy io na lehilahy na vehivavy fa apahatseko indray ihany no nahitako azy sendra nanompo ny masoko teny amin'ny varavarankely fitaratra ilay efitra tamin'izay na refeo toy ny ngonongona tao anatiko tany rehefa namelona motera rija tamin'ny fotoana nodinay reko tsara ilay feo to nibitsika tamiko nefa tsy nisy azoko izay nambarany tsy fantatro aza hoe tao an-tsaiko sa tao an-tsofoko ny nandrenisako azy rehefa nanompo ny masoko ijery ilay varavarankely dia nisy diana felan-tanana mipotra teo amin'ilay fitaratra toy ny hoe nisy olona tsembo-tanana ny tena teo saika sehoko arindrija ilay izy fa nitomany tampoko sarika dia tsy nahalaza ninninina vetivety koa moa dia dify anay ilay trano nanofo ratsy any alina iny nofo ratsy nahatera-tsemboka mihitsy
nandeha teny ny andro sy ny ora efa ho tapa-bolana no nitadiavana trano hafa fa tsy nety nahita izay. Tsy maintsy andeha ny friza ka tsy maintsy nandriafana-paha-kevitra izay. Satroko dia satroko tsy ala eto mandra-pilamina an'izao raharaha izao nefa mbola eo ambany fifehezan'olona ary anitra. Ny an'ny hery dia mitady izay maromaritra iraisana aloha mandra-pa. Inona ny sosokevitra ao? Efa niarahana hita mantsy fa tsy nisy trano nety tamintsika aloha hatreto. Na ray tsisy WC dia tsisy jiro. Safidy roa sisa ny azontsika atao. Mijanona ato dia miaritra an'izao korotana rehetra izao na... Za kosa aloha tsy hipetraka amin'ity trano olo ity Rija. Aleo ilamina. Saingy tsy manan-tsafidy ianao e. Ahoana ohatra raha tsy iray hipetraka aminareo any fotsiny ny dada sy neny? Tsy voatery anginy ianao amin'izay. Raha izay mianaka no midina any amin'ny zareo. Izy mivady ary anitra efa ila tsy ho atonina ao amin'ny trano ioko. Raha hitarina indray ilay trano ka? Voalohany aloha tsy ho avelan'izy mivadiko ty ianao ny tranony satria voaloham-panana noho io. Faharoa indray io tany toeran'io trano io ihany no azy ka tsy afaka hanitatra an'io izany ianao. Taorian'ny ady hevitra efa saika tsy hanam-piafarana dia tapaka fa homany amin'ilay tranon'olo izay. Tsy nanan-tsafidy tokoa moa. Ny ampitson'iny ihany dia voatoana ny entana. Soa fa tsy nametraka olana izy mivady ray aman-dreny be na any kely aza. Dray, miala tsiny fa tsy nisy fotoana nanadiovana tsony noho ny amehany. Ao mandrosorona eny Tsisy tsiny lesy anjarana mipetraka amin'antoka amin'ny fahadiovana fa ndana ataovy am-pilaminana ny DLA. Roviana tokoa moa nareo zany no andeha anaka. Raha pitsy ihany angamba raha tsy misy ny sampony. Raha za mihitsy aloha ny herana dia tsy mandeha ianao amin'ity indray mitoraka ity. Aleo mba olon-kafa indray no mandeha fa aiza dia ianao foana indro ny sisa izay. Anomboka indray ianao. Tsy resaka efa vita ve moa izany e? Aza manafa tsy aharitra akory ano any e. Vita io famindram-pitantanana io dia mody Oay, saika adiniko raha tsy ny fanojy ny masonay. Itombo no ho mpanampy anareo amin'ny raharaha io fa aza manahy. Tsy ho sahirana amin'ny fiantsenana sy ny fikarakarana ny madinidinika ianareo amin'izay. Fa ponety nga izany sa... Efa niasa tamin'ny tompotrano teo alohanareo ihany raha ny marimarina kokoa e. Izy no mpanerana hitana ian'ity trano tiriny eny mba tsy sahiranana hitady olona hafa indray dia natsipiko tamina ny resaka sao dia mazoto izy. Tsy maninona izany e. Sika ve moa dia omboka ifanoto fa atao ny fifandaminana rehetra dia vitany amin'izay. Fa hono misy zavatra tiako anontaniana mitokana amin'ilay ihany na zany aza. Ay, andasy etrety ary ampiakatra an'ireto valizy farany reto ahy. Ny tena mety zao mandoroa voro-tambakely dia ataovy manetrokeraka ny efitrano rehetra. Mandroaka hafanaraja ny nanko inko. Asivarina kely koa ny andra zazakely tsy ampaditra azy. Fa maninona raha hoe mivavaka mba hatory am-pilaminana fotsiny dia vita e. Tsy nitezana tamin'ny fombafomba tsy fatapototra izany dia tsy ho tezaiko amin'izany koa ny zanako ka. Fa inona nefa ny olana raha manao izay zavatra tsy misy dikany kely izany. Ao fa izany anao azy raha... Aoka izao ka. Misaotra anao na no misosokevitra fa tsy hanao an'izany fotsiny Eny ary moko. Dia ahoana izany? Inona moa ny idiran'ny lahy mizokinareo afindra trano e? Gamo hoe misy idirako fa zaho tsy afaka mivezivezy loatra ny mibaby fotsiny ny olana e. Amin'ny ara-foza miara-mipetraka amin'ny ao izany ve? Fa nga tsy tiany lafy zareo e? Zaho mihitsy no tsy mirevy an'lehibe antsa ny tena marina e. Tsy tiako le mahasermony isaka izay mihetsiko izao. Aza makalaky amin'izany le chérie ody mitapy fotsiny rehefa misy tombotsoa lahy. Fa aza misatimaka be amin'izany. Izay mihitsy moa ny ataoko. Rehefa lasa raha zao dia misera kely any aloha mba maka isany amin'ny vavy rehefa tapaka. Ary nanomboka viana koa moa laha ty no fokako doloka miny e. Za nga moa aky mba manana marika azoko lery izany rehefa mba mirevy fa izay misy eo dia ataoko daholo. Fa inona ny problème mandry amin'le mena e? Sao dia ataony ty tsisy marika ohatr'izany koa ny resaka sipa no tsy reveko. Aiza. Tsy te iray lamba amin'ny fozaorana mantsiko. Tsy le. Oviana mba hitandrina ampirafy anandritra n'izay telo taona ny rahantsika izay. Efa ndry ihany ny jokera raha resaka tsainy izany. Aza matahotra. Fa lenga rehefa mba mahazotsoka amin'ny laha ohatr'izay e. Hitaka. Izay ihany ny andrasako dia kalma. Ary sao dia efa mba tokony aterina amin'izay aloha ndry fa efa miamaizina ny andry. Sa dia azo tojo kely aty?
Za ve moa mifezaka amin'izany fa ela ihany ny saritahotra io. Rehefa tonga zazakely dia tezaiko soma tsara. Zay vavan'ny olona any tsy asiako kisima mihitsy. Rehefa tsy andosirany lahy zay mianaka. Aleo manomana no avy akiny eny. Raha tsy vita amin'ny fianarantsika ireo dia tsy pozipozy ndrisany zanatsika. Zay tsy zakako dia aleo aloha miandry tantana tsara. Ela ihany manany any amin'izany eoko. Fona tovo. Eny ary fa mandram-peona daholo indray e. Tsy haritra fa aza manahy ianao e. Engany mba tsy ho azo tsampontsika. Feno fanahina loatra mantsy izany saiko izany fa tsy fantatro. Manana finoana fa hahiahy fotsiny ihany ankizy izany a. Zany a, areo izy mivady manala fanginanareo mianaka mandra-pahatongako. Mahazo mandry voan'ny vady lahy rehetra. Aza miasa saina amin'izany na kely akory ary fa alaminay ny eto e. Tsisy tokony ampikorotana anareo raha teo izany. Mahatoka anareo koa ka. Fantatro ny fitiavanareo ny vadiko toy ny nateraka reo. Ny fahalalako fotsiny hoe miaraka amin'ny eto ianareo dia efa mampandra ny saiko. Zay mahasoa ataon'Andriamanitra olona ambety teninao izay. Zay tokony hitranga no mitranga. Ekeko ampanetretena eto ny anjarako na marary ary fa soavaty ny vadiko. Nandresy foana ny fitiavantsika hatreto. Manana finoana fa mbola hivoaka ho mpandresy toy ny hatrizay ihany tsika. Za aloha resy lahatra tanteraka fa tsy hisy lozana akaiky akory ny ankonako izany. Andao samy miana mahafinaritra amin'izay eritreritra izay tsika dia ho rava ho azy ny hahiahy rehetra. Eny akia, mandeha soma tsara fa tsy maninona. Fantatrao mantsy fa tsy mpilavo lefin'izany koa. Ntso. Jereo aloha so sanatria misy adimy e. Taratasin'ny fiara ohatra na sala amin'izany. Efa tsisy atahorana tsony ka. Ary ndana ary raha izy fa mandeha ny fotoana e. Aza dia mitrifatrifana loatra le roa fa lahatokana nena. Raha andao amin'izay hevitra any an-trano fa amin'ny fiara azy efa dika e. Rabe no samy andro. Mandeha nareo fa aleo izay mianaka akasaina kely eto roneny a. Ray minitra fotsiny. Tsy misy olana akory. Aza manahy ianao fa tsy manino intsony aka. Aza mijanona eo loatra sao hidirany rivotra ny zazakely e. Lasa tokoa iny rehetra. Reto olona reto anefa tsy misy mahatakatra akory izay mahazo ahy. Nino aza fa heverindry rehefa voadona kely ny saiko ka nanara-maso ahy no tena antom-pijanonana eto. Tsy adalaka. Hita ny masoko tsara rehetra iny fa tsy rendremana na reraka kely akory aza. Ny mahagaga dia hoe manina no zarery mahita an'ireny. Inona marina misteran'ity tranobe ity. Somba efa fambaralozana nakananay tsy hidi-bingo tokoa ary iny fa zahay no ohatry ny sisika. Oay, rolanitro tsy olona ve tsy mijoro etsy anaty kirihitra itsy sa mahita zavatra tsy misy ve tena olona manao akanjo mainty be io ka ahoana na tokony ampisy alika eo amin'izay aloka miendrika olona tanteraka sady tsy manjavozavo akory. Aleo hialaingana eto fa to manantona izy izany tena olona. Fa inona no mahavarinanao eto e? Dada, manaitra koa ianao. Tsy hitanao ve io? Fa misy inona? Arinaka iza. Inona no tokony ho hitako? Misy olona miakanjo lava be sady mainty be tsitsy anatin'itsy kirihitra iretsy. Ny teo ambanin'io azo io. Efa andeha anantona ety amin'ilay mianaka izy no tonga tampoka ianao. Tena tsy hitanao tokoa ve? Tsy nahita olona teo aka. Eny e, tsy nijery tamin'itsy koa ny tena marina. Fa tena nisy olona teo misy olona miodody manara-maso antsika aho ao anatin'ireo lobolobo sy ala manodidina ny tanàn'ireo. Olona iza ry anitra nanara-maso antsika eo a. Tanio aloha ny fonao dia andao hiditra fa mety misy fomba afaka nazavana izany rehetra izany ihany. Andao fa mandroso hariva ny andro e. Tratra ny antsika eto nareo mianatra. Izany hoe nareo dimy mianaka rery izany no mipetraka tato amin'ity trano ity tamin'izany. Izy efa mianaka tompo-trano dia ianao? Raha ka mbola nisy an'ilay mpiamina nyresahako taminao iny. Fa izy moa tsy tena hoe mipetraka tato fa nanana ny trano kely ny tery ampidirana ny tanàna tery. Ay, tena nahoana tsara ny fisehoan'ny lozana azo anazy efa mianaka tato? Vehivavy kisitina pesay le madamy. Ny sananko tetra andrany ny farak'izay perika sy mahay mampiady olona be daholo. Raha misemo
mba nalemy fanahy ihany ka niezaka nandramymandrisatisa rehetra. Le mpiambina kosa le laty mapolo taona eo lalao otro be mihitsy nanampy azy tamin'ny fiambenana hono zany satria tsy araky ny tanymasony velively ny tena zava-misy eto amin'ity toerany ity. Milama tokoa eto ary mandry fahalemana raha resaka asan-jiolahy zany ny tantaran'ity toerany ity fahiny elabe anefa ny tena nampitokamonina azy toy izao. Fototra rasa vorovorony afara tamin'ny loza rehetra ny tantaraiko taminao koa e. Tantara talohan'ny petrany fianakaviany teto ve? Talohan'ny nampisytrano ny orenany teto akory azy vao trano vitsivitsy ny tety tamin'izany. Nisy fazapy izay chef-de canton nandritry ny fandranahan-tany nanao ampimpiana tamin'ny vehivavy gasy tamin'izany izy io e. Tsy vitany nanaparany filany reny vehivavy reny fa avy eo vonono faty mihitsy dia naleviny teto amin'ity toerany ity. Ny faty ny alefa manao lalamby any amin'ny faritsy Moramanga iny. Nisy arety mifindra nahafatesana olona maro moa taty tamin'ity faritsy ity tamin'izany dia io no nafenana ny asa ratsiny. Mora foana ny teny hoe matrina retina le vehivavy rehefa miverina le vadiny. Nitety raha teo no nandevenanareo matrina retina tamin'izany moa. Nisy natsikatra rehefa zany rehetra zany ka nitafiany jiolahy vitsivitsy anisany sady ava tamin'izany le vasasy ny mpiavina azy dia mileviny ety any koa izy ireo. Fotoana vitsy taty aoriana dia nanomboka hitan'ny olona mipotra eny an-tsisy ny lalana makaty ny avelon'ny vazaha io. Vaky rano lohany tapaka ny tanany avy rovotra sy miosin-drany akanjo. Tsy namonina nahatonga loza kory izay fopotrany izay fa mampiorory fotriny mponina tety. Efa nanomboka feny tanàna koa moa tety tamin'izany. Dia io vazaha io ve zany sa ireo olona mivonona lasa lolo masika eto amin'ity toerany ity amin'izao? Araky ny lazaiko anao teo dia toeram-pandevenana ny teto. Mbola omban'ity trano ity daholo ny taola ambalin'ireo olona rehetra ny levina teto. Aina sy fanahy maro ny miôdiôdy eto. Nisy mihitsy tamin'ny olona niarany tindra azo lena tamin'izany aza no omby asa sy biskidy. Tsy avelan'ny fanahy nipetraka tamin'ny fatifaty fotsiny amin'izao reny olona ireny. Ary za milaza aminao fa io mpiambina niarany aina taminay io dia iray tamin'ireny biskidy latsakaina teto ireny ihany. Azoko andoka tsara ary maripotry zany. Tsy azoko. Tsy olombelona ve zany le mpiambina fa matoto? Satria efa maty talohan'ny orenan'ity trano ity. Izay nolazaiko taminao hoe tsy araky ny fandriam-pahalemany tamin'ny masonareo eto ampatongavana ny zava-misy eto. Ry tranomaso ny tena fiainana eto. Tsy isika akory aza ny tompon'ny tanàna eto ny tena mariny. Aloha izay fa misy io zany. Amin'ny manaraka tiako fantatra hoe aiza io mpiambina io amin'izao dia inona ny anjara toerany ao anatin'izany tantara rehetra izany. Ay ato ianao fa nga tsy nianatra indray? Marary ny mpampianatra anay dia rapitra izay vao misy koro. Izay marina lazainy. Tsy lety efe marary ny mpampianatra anay ko marina inona koa ary le. Ary amboary kely ny fomba fiteny rehefa miresaka amiko fa tsy mitovy amin'ny faikam-bavy arahanao any akory a. Dia ahoana koa izao io volomena be ohatry ny varahana io. Ny tombo rika izay sinekizy tamin'ny sabosy dia izy tsy avako tsony e. Fa hoana? Anovy valim-piraingina tsara fa mbola ho hitanao janona tsy mianatra izany tsony. Rehefa hivanga baosy anao jilambodo eraky ny tanàna no mahamendy dia ajanao ny fianarana. Point. Mino fa mazava izay Efa nareo koa ve moa miantoka izay tianareo no atao. Aleo mihitsy koa hijanona any rehefa azahoana latsa lava ohatr'izao. Mila disiplinina foana ny fiarahamonina fa tsisy hoe miantoka sy tsy miantoka. Hita avy zany. Na hianatra ianao na tsy rehefa manao ny tsy mety tsy maintsy anariko amin'ny mazoky dia raha tsy hainaiky anefa dia ahoana? Dia malalaka ny varavarana. Zoky koa ary izay fa lasa koa fa atovy ato ny fiarahamonina amin'ilay be anareo. Ary aza amin'ny tsara vela tsy mitaditady any akory Lasa tokoa le kisola tsisy ilana azy. Lehilahy lehibe tsy mba mitsino izay afarany fa mihevy tena ho zazabe iny foana. Aleo anaran'ny fiainana any rehefa tsy laitra amin'ny balany. Arinona ho tia mahavariana azy zarika eo amin'ny fitaratra. Mitokenaka ohatra ny misy misanga izy. Masony koa toa mahita zavatra mahavariana azy izany. Zaza tsy asiany maso kely akory. Andraso hoe atsona herika. Sarika eo avy ety amin'ny eny zanako aingana. Tiany kilalao andry. Aizo. Tsy fanao n'ity zazy ity izao fa misy tsy milamina n'ity fitaratra ity.
Iatonareo miaraka? Ohatry fa neny fa inona daholo ary mahazo anareo manataitra daholo isak'izay mihetsika ty hitandry ve ny hitako aloha inona no hitanao lasako matsy ny saiko eto mandinika hoe inona ary mahavariana ny sarika amin'ny fitaratra io ka reo dia tanana be ireo amin'ny fitaratra ireo fa inona indray dia tananay ze ireo amin'ny fitaratra ireo jereo fa miamitombo izy reto izy soa reo amin'ny fitaratra io aloha zazakely io aingana fa tsy mahazavazava zao aingana ianao fa inona ho zato mahavolona no nananareo ato nahita zavatra indray nendry dada hitanareo fa tsy hoe zangy eny marary saina fa ty toeranyty mihitsy ny tsy milamy tombo manino ny tombo inona no nataony teto fa hitako taonytsaoko izay manko izy mifanena tamiko teo mifanena taiza ry dada tao atokotany tao tsy teto akory nge izy avy ny be dia nitojo tamin'ny ditrany dia niditra neny dia nahita dietana be deaibe tamin'ny fitaratra hono zany fa tsy nisy tombo zany teo ka avy neniresakareo izy zany no nahenananatona dia nitsoaka ary efa matetika tratrako mangila tsofina menonresantsika ato mihitsy izy iny fa zany tsy teniteny fa maninona ho ny tombo fa aza ilozanareo mipararehetra eo mory neny inona marina ny dikan'izao e misy zavatra feninareo mihitsy fa mahalala ny marina momby izao rehetra izao nareo aleo aloha izy akasaina fa izahako fitorana miandalana eny amin'izany anaka ndana mpangino ny zaza fa sova mainka raharotany ratsy aho hoe angamba ny olona hitantarako izao raiko posoratako izao hoe tsy efa mila ho isa minitra mihitsy ve zany no nisy zavanitranga tao amin'ilay tranonay mety isy mihitsy aza ilaza hoe manita plaza rariny loatra nefa izany satria hay ny olona tambony fasan'ilay trano raha mba nampahafantarin'ny tombo anay fona izy nanera azy io taminay manko izany tsy nanahikiditra tao akory variana namalon-damba teo ampandriana ndray marain'izay nikapokapoka tamiko ilay varavarakely nisy rivotra malefaka nitsoka mantsy za moa rehefa tanteraka tamin'ny heritreritra andrijaka tsy tonga saina raha tsy elaela kely tsikazotro mantsy avy eo hoe tsy mba rivotra miserina toy ny rivotra rehetra ilay tamin'izay tsy tapitapy fiavy kosa izy io ka nahagaga asa avy eo izay nibitsika tamiko hanompon'ny masoko teny amin'ny varavarana ry lanitro izy ny olona iny izy ny olona mandeha ny an-dalatsara iny olona miakanjo mainty be sa aloka ndidona inona koa raha nefa niheverako foana hoe aloko ireny zavatra hitako reny ny aloko angamo mifindra toerana tampoka tena ilay olona tazako tetsy anaty kirihitra iny dia sanatria ve ka tafiditra ato an-trano tsy na mangovitra ny tahotra aza tsy avelako amitsaka any fa aleo arahako aleo mifanehitra amin'iny amin'izao andro mazava izao toa izay fa inona koa ty mahazo anao no to jaikojaiko ohatrany sakay sambolavo tonga koa neny tsy ilay manaitra tsy mifanena taminao ve le olona niditra ny teo olona izy ary tony hiditra ninona tokoa no tsy mandodona sy mitady tompotrano za ve moa dia ho sarotra finanina hoe olon-dratsy ry neny le olona hitako tetsy anaty kirehitra iny mihitsy angamba fa ny akanjo mainty be ny fotsy moa no hitako ny elatra mety ho fanaratsy koa fantatro mihitsy hoe misy zavatra notantarain'ny tombo taminao mihina fa efa niverina tsara kosa ny sainao zay miandry anao hitantara amiko izay fantatrao azy zao asa aloha raha tsara zavatra na tsy hitantarako an'izany aminao anaka alefa azy fa voninkenanao tsara foana amiko ny malala hoe iza ny fahavalon'ny tena ninona heriny sy tanjany eny ary mandrasa toerana tsara fa averiko aminao amin'ny antsipiriana ny zavatra notantarain'ny tombo tany dia hatreo ny resaka tamin'ny fotoana voalohany tantarany azy tamiko iny nandre feon'olona namindra tany an-dalatsara mantsy izay tamin'izay dia voaterany tapahana aloha ny resaka saingy rehefa tena naveriko ny fitadiako tsy hainao na raha zaka ilay olona reko tamin'izay asa tsy nisy olona kory angamba tamin'izany fa zavatra fa toy ny efa fantatrao ihany
ankoatr'izay dia tiako ny mampafantatra anao fa tsy azoko veroka mihitsy hatramin'izao hoe miandany ary sa manohatra antsika tompo. Misy fotoana aza lasa eritreritra mihitsy aho hoe toy indray petsapetsa tamin'ny zava-doza nitranga teto amin'ity toeran'ity izy. Nefa raha mbola misokatra hitantara zavatra aminao koa ny vavany natao tsisy dikana aza dia tsara ho antsika foana izany. Maran'izany le no anakany ampianaran'ny tojo maliny ny fotoana faharoa ny fampiresahanay nanohizany tamiko ny fitantarana. Tsy haiko izy ny tantara fa nanapitokisana be tamin'ilay mpiambina azy le raha misepampiasanay. Tsy liry ny anaran'io mpiambina io. Matetika ilay madamantaraina tamin'ny vadiny fa mahita tampoka n'ilay antitra mitatizika eo amin'ny maisiny io. Ambanin'ny tohatra eo ampovoan-tokotany ambany ady sy ny sisa tena sarotra ny manavaka azy eo aminatin'ny alina mikitroka satria mainty be sady mifonofony be foana ny akanjony. Efa eo amin'ny indroa mandingana izy vao hita na rehefa mihetsika na miteny tampoka. Misy fotoana mihitsy aza nahitako azy nitatizika ambanin'ny oram-baratra mikety. Nanomboka nisy fahafatesana ny sesesy teto indray ririnina izay dia lasa isaky ny ririnina mihitsy moa izany. Rehefa ho tonga izay ny herinandro mampisesy ny fahafatesana dia misy herinandro iray ahitana goaika maty ho azy eny rehetra eny. Ny kokoko ny tomany ilay zanak'izy mivady ilay matondray maraina. Ay nahita ny tsilirin'ny tomany ray tamin'ireny vorony ireny toy ny saona avatiana nodimandry ireny mihitsy ary izy raha ny tantaran'ilay zazako. Nidradradratra sy nandratra ny tenany tamin'ny antsy. Nandrombona be hafahafa ny lanitra tamin'izay. Maizina na ny tato vovonana azy. Ornina ka tsy tsiliry io ve ilay olona miakanjo mainty be niresahako anao teo e? Aiza ho nisy izany amin'izao? Eo indrindra malaza ny saiko. Raha ny fitantaran'ny tombo mantsy dia maty rery tao an-tranony izy. Herinandro talohan'ny loza niatra tamin'ny mpampiasa azy. Tamin'ny fomba hafahafa satria mipetraka teo ny olona resitoro teo ambony seza izy nitanin'ny olona. Rehefa mifampitadiavan'andro vitsony. Efa namofona ny fatany rehefa hita. Nosimbaina mihitsy ny varavarana tamin'izany. Ary mbola lela matoan izy mivady ihany nilaza tamin'indray ny hoe mahay fofona maimbo avy eo amin'ny tranon'ilay mpiambina. Herinandro katroka tao aoriana nahitana ny fatany tsy liry io no nivarina tao amin'ny tetezana be vao afaka ny sapanana amin'ny vily makaty io izy efa mianaka. Tsy nisy velona na ray aza tamin'izany. Fa ny tena nampiorokoditra hony dia vandravandra daholo ny masony zareo. Mbola nisoritra tena ankendrony koa ny tahotra lalina toy ny hoe nahita zavatra mampiorooro izany. Ny elaingana ny resaka ny amin'ny sinititra tsy kelikely ny tantara arakaraka ny ampitapitany. Hany ka tsy nisy sananao tazan-davitra n'ity trano ity akory fa niororo tamin'ny toy ny tao-pahafatesana. Voasika izao ny voalohany tafapetraka teto. Satria na nisy ihany aza ny vahiny nikasa hividy trano dia toveran-javany sy nisy ny sakana tsy nentina tanteraka izany. Izay angamba izy rehetra. Ny lolon'iza moa izany ny fototr'izany rehetra izany e. Sy izao rehetra miseho amintsika izao. Nahita dia tanana ianao hoe ianao tamin'ny andro voalohany nahatongavanareo teto. Sao dia velon'izy mivady te hanakana anao tsy hipetraka ato ary izany. Ireo dia tanana hitako tamin'ny fitaratra tamin'iny andro iny koa mantsy dia sahako anangana tanana aminao fa tanana ankizy mihitsy. Milalao ansarika toy ny filalaoan-joky amin-jandra ve zanak'izy ireo sa tsy fantatro. Fa maninona ny felan-tanana? Satria ve Hiezaka hivoaka ao anatin'ilay fitaratra izy mianakavy kely dia nanao izay ho afany nanokafana ny fitaratra. Izany mihitsy. Tsy tsempoka fa mando ireo felan-tanana hitantsika. Dia ilay olona miakanjo mainty tsy liry izay mazava ho azy. Ny fanontaniana izao dia hoe mampitandrina antsika amin'ny loza koa ve izy sa mikendry hamorika antsika? Maty ho azy ve izy izany sa nisy namonina? Asa rehetra. Ny hidin'ilay trano angamba no afaka mamaly an'izay. Raha nihidy avy any anatin'ilay trano dia izy ihany no nanidy azy mialohan'ny namonoany tena ohatra. Fa raha avy aty ivelany kosa dia nisy nanidy tao izy. Dia izy ary rozy ianao no afaka mamaly an'izany fanontaniantsika rehetra izany. Raha ny tokony ho izy dia tonga amin'ny herinandro iny ritsy. Efa tsapako loatra ny alahelinao azy nefa manana faharetana kely fa kely sisy e. Manapetra daholo ny zavatra rehetra na fitaom-piandrasanao na ny tahotra ao. Manana finoana anao da. Misaotra ary dada.
Misotranao sinenina naikery hipetraka amiko eto. Sisorana rehetra. Sy nahazo ara sanatry nandatsiaka ty nareo. Tsy misy isorana zany anaka. Adininao nga moa le fampanantenana nataoko tamin'renina hoe ianao zao nanay. Ity ianao tonona teraka izahay. Rija ny tao an-tsaiko tamin'ny fotoana nytenenako an'io fa fitaintainana rehefa misy mahazo azy na kely na lehibe. Isaky ny marary izy dia izay mivady milalo maso alohany. Amin'ny fiasan-tsaina. Zaza faharoa izay mafy izy iny e. Hiaran'ny zavatra matetika koa nefa. Saingy indrindra ny voamaika ny tiavanay azy. Safidy mihitsy ny tsy teraka ankoatra ny tsony izahay satria tiana omena azy ny fitiavanay manontolo e. Dia alavy sara-tsaina amin'izany hoe rehefa tonga ianao vadiny dia nafindrany manontolo any aminao izany fitiavana rehetra izany. Ary manina ianao no mitomany e. Mialatsiny fa toana loatra ny foko amin'izany zavatra lazainao rehetra izany. Osa anaka. Zaho matsy nieritreritra hoe totitra ny tany miaraka amin'ny dady izany fitiavandray izany raha amiko. Tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe mbola hisy dada hafa hitondra toy ny zanaka vavy ampifony hatramin'ny andro ilazanao izany amiko. Tiako ho tsapanao izany mialohan'ny ratsy rehetra mety hitranga tsy ampozintsika e. Mena mantsy tsy mifametra. Tsy mahazo miteny an'izany ianao ka tsy fandresena mihitsy ny fandreseko raha misy ray lava amintsika. Efa nitondra anareo solon'ny dada sy ny fianakaviako koa mantsy a. Sotranao ary. Hiady tsika dia hiara ivoaka ho mpandresa amin'izao rehetra izao. Eny ary. Ampy amin'ny mahena an'izany teny hoe hiady izay avy aminao. Mila manambatra hery sika andresena ny heran'ny maiziny. Tsy misy raha tsy maharesany tsara izany fa mba efa antitra ihany atiako. Maninona indray koa ary sarika. Mangina ny zanako fa efa mitaotao daholo ny olona. Ay, vo amin'ny roa maraina izao. Ataoko ahoana ary ty zazy ty. Ndraso aloha jerena so misy zavatra tafiditra ny naty akanjony ihany na sahala amin'izany. Indada ary ve izao izany olona mandindeha any an-dalantsara an'izany. Zaho kosa aloha tsy sahetsika eto tsy kilo an'izany ka ary somba zany kosa tsy mampatory anjanako e. Fa tena mandaitra ve anefa izay zavatra lazainao izay sa? Inona mora risy ny tombotro hoan'olo voananao a? Izany daholo ny ataon'olona ety. Androana ny fanahy ratsy. Fanao ifandrovan'ny fianakaviano ka azoko antoka zato isan-jato ny fahombiazany. Fa le odi-tsokatra ny lazainao anga tsy mety amin'ny tranga toy izao ka? Mpamosavy no andairan'izany fa tsy lolo sy matotoa e. Raha hoe andeha alany amin'ny tany be mpamosavy kosa aloha dia izay no tena mety. Zany ny anay asamoa namboarina ho lasa vakana io ambozonana mihitsy ny odi-tsokatra. Satria nampirongatra ny mpamosavy ny fahafatesana amin'ny sesisesy teto. Misy fotoana resy-trotsy kelikely fotsiny mpiandry faty dia tampoky ny mihiratra. Efa tonga ny mpamosavy eny an-tokotanim-pasana ny razana. Zany na ny sasany aza amin'ireny fotoan'ireny mihitsy no mitrokotroko mangarim-bafa sy mamorika sasakely. Zava-doso zany a. Mety ny odi-tsokatra raha izay ka. Fa tsy laozan'izay mba hisy fotoana mahatafody alina koa manko ka na mitandrina toy ny inona aza. Fa tsy ambakan'izany koa nefa ny mpanjaka-be ny tany. Rehefa misy azy fotsiny eny aminao na atao tehana na tapahana kely atao paosy dia efa mety. Zany io? Re mihitsy aza ny kapohana n'ilay mpamosavy raha mahatratra fa dia malemy ohatry ny sasakely izy e. Raha izay dia avadika ny akanjo manolo-koditra. Tsy azoko. Atao ahoana tsara? Avadika ho any akanjo manolo-koditra. Ilay akanjonao anatin'ny rindrina. Avadika ny lafo tsara no mikasoka amin'ny vatana. Miala maina amin'ny mpamosavy dia lalova fotsiny na mifakahitan'izao azako. Fa voatery misoavaly sy mamono ohatry izany daholo tokoa nga moa izy ireny ka? Ny ody laloviny ange no mahatonga ny olona iray amosavy e. Na otro fiarovany io na otro fity. Ary indrindra moa fa reny otro fanimbana olona ireny na valifaty na azo-parana fotsiny. Mitovy daholo rehefa mpamosavy e. Tsy misy hoe tsara fanasa tsy izao na izao. Aleo fa hitady an'izay sahafa vao sy sary-bakoly izay ara-pitso ary. Ny fanjaitra sy ny labozia koa moa ve tsy efa misy ato? Ataovy fa efa ho hitanao ny fihovan-javatra e. Mariny e. Aleo fa atao e.
dia zany akiny zava-misy teto raha azoko natao no nandositra dia efa ela ny lasa saingy eto ny nametrahanao ahiandro fiverenanao. Aza manahtsony ianao fefa eto tsy hamelanao irerintsony manomboko izao zay fiovan'ny andraikitra amin'ny orinasa izay ihany ny andrasana. Satria moa efa io alary rija dia gamba koa mba hanomakomana ny fidinay izay sa tsy izay no izy misaotra betsaka tamin'ny nataonareo an'ny vady aman-janako ry dada sineny tsisy fisaorana lesy tsy hoe olona tsisy atao kory nareo nefa dia nafohy fotoana teto. Tsy misy isaorana izany anaka. Iza indray ary moa no ifanohatoana raha tsika izao ihany asa raha mba mety aminareo no mijanona kely herinandro fanampiny anoritoro amin'ny zavatra misy eto. Nareo mba azo lazaina hoe efa zatra ihany raha izay fotoana nijanonanareo teto izay. raha za aloha tsy hametrakolana fa raha zaka no asa tsy misy mahamaika hody izany mihitsy koa fa zarako aza mahita ny zavy keliko eto foana hoe tsy maninona raha izay herinandro ka ay fa tokony hiakatra kely hijeryn'ny trano fotsiny aso nisy nanararoatra tao ka ho loza ndana mihitsy raha pitsongamba raha sitrapon'Andriamanitra aleo fa hiaraka aminao dia mba tsy sahirana ianao amin'ny fivezivezeny maika mety fa hono nareo ve tena mino hoe tena misy izany zavatra rehetra izany ato amin'ity toerana ity aso mba misy olona manao fanahiniana mampitahotra anareo fotsiny. Engany eo marina ny teninao dia tsy hita an'ireny tsontsika. Aloha fantatrelahy tsara fa raha misy olona tsy mba mimimifony izany dia za fa nanova ny fijeriko izay fipetrahana fotoana fohy teto izay izany fa voalombelon'ny sasany tamin'izany zavatra rehetra tantarainy andro izany mantsy mba tsy niny koa tamin'ny voalohany fa niveriko hoe dia tsy kony ala elo loatra izy eny tsy manino izany fa fandraisiko adidiny ny aro ny ankonako amin'ny fahavalo rehetra na ratsy fanahy izany na fanahy ratsy mino aho fa tsy hisy aizina andresiny mazava anao viny ka mety ndresa tsy mety ary mora namafisana amin'ny zareo hoe tsika roa no any ka zaho matahotra matoto izany tsy tiako andigana izany trano fafizana koa rehefa ladiako mba marina fa ngandray tsy hoe izay misy a dia misy andry na hitetiny afy be azy mba problème ordinaire kosa fa tsy izany ka aleoko lavitra fanena amin'ny lio anazoko ny sirana na tifirina basy izany fa ahoana ny fitolomako amin'ny fanahy ratsy le dia izany tolona andry any fa tsy fanahy ratsy izany ela ty izany tsy mba ho sérieux mihitsy tena marina nge izany na ela aza tsy tiako hiverina any amin'izany trano izany tsony calme ho za jerena dia manga ny lanitra alefa moatsika rehefa misy pépin izany eniko tamin'ny anitra hoe ny famaly izany olonareo fa inona marina ilay olany tsy dia hoe misy olona fa tsy reveko fotsiny le anaovana sermonina ohatran'ny zazakely fa tsy hoe mandonako lazo pirakory dia misy périmètre mipetipety amin'izay ataoko fa efa nidiniany sevy hoe asao dia mba fitiavana no nanosika azy fa tsy dia izay loatra zay koa mino fa tsy za ndray no ampahafantatra ny se hoe izy moa hianitra raha izay fotoana nalalako azy izay ma dia tsapako hoe tsy mba manao zavatra izy raha tsy noho ny fitiavana tsy ambety teniny ihany fa tena seho any amin'ny asany mihitsy hoe tiany se hatrizay ka hatramin'izao izy ve izany aloha no naneraka nareo iresaka amiko sa hoe nareo no nanasana hijanona kely aty tena tsy nampirisika hanao nininina mihitsy izy ka na zany resaka izany aza saika tsy nitantarainy anahy akory fa izany na ny tany dia nibirisatra ny vavana ay tiako hiavana fotsiny nareo tsika rehetra mantsy izay no tsy nandavako nitondransehany saoly aty satria rehefa avanyse dia avako koa izany ok ary izany efa tsy fona amin'ny andro izany fa izay ny andrasanareo aleo to dia azavety teny izao tsy ohatran'izany ny fiainana ka anaty tantaram-bazaha misy an'izany famipihana sy mifono izany izay hoa any tena fiainana malagasy atsika dia any fihetsika no milaza ny zavatra rehetra any présence any se eto dia efa amp'izay efa mahalaza zavatra maro tsy mila tonotonon'ny vavy za raha teo hitondra ny dada andeha kely rehefa avy eo dia mety raha pitsy mihitsy vao tafaverina dia eo aloha izany nareo azoko antoka fa tsy fandramatra nareo fa andeha ho azy ny zavatra rehetra
fanazanina tsy zany a tadio ny raha iraisanareo lehibe sy manandanjana io zany hoe zany disadisa kely nampifanolana anareo zany forany mafana veno anafoanana ny mampianadahanareo mariny zany eno a fa rehefa milamina zao a de tsy maintsy asaiko azavainy aminay ihany ny tiana tongavana tamin'le nanitsika na tamin'ny ampireo iny zay mihitsy andraso aloha ilamina le olana voalohany vo mandamina ny olana manaraka e mara zany ary andao hita so sanganiana kely eo ny akamanse aleo tsika miresaka sao enitody sy saolo eto ny resantsika iny ary miainanao ahoana moa izy amin'ilay kolomena nresanao tamin'izany mety zava ihany ve ny aton'izao trangafa hafa rehetra zao ny marina rehetra mihitsy ny nambarany tamiko fa ainisy ny tombona ihany ny ayahantsika tamin'izany zavatra ny tantarany izany zany marina hoe tena natoky antsiliry le rangapatron ry zareo tato raha fozan-dahankay hono izy io marina ihany koa hoe ny lalaody izy ho fiarovany tanana anjana amin'ny nasaina ny ambenany saingy tsy nampiasa n'izany izy paran'olona mihitsy izy tena nitranga daholo ireny zavatra ny tantarainy tombo momba n'le vazampamon'olona tety ireny ny fiseho matotoana tonga ty trano ty nytokamonina soalo ary ny fomba nahafaty azy efa mianaka fa ny nahafaty antsiliry ny ninny vaina ny dia tanany tamin'izany abiana rehetra izany lehibe ny mpamosavy taty amin'ity faritra ity kay hoana izy iny nandimban-drembeny izy tamin'izany io rembeny io izay niara-ny fitsaram-bahoaka satria namonan-kizy tsy latsaka amin'ny folo tety rehefa avy nidoran'ny olona velona izy dia nalevin'ny olona eto amin'ity toeranyity ny taolany tsy levin'ny afo ary tamin'izany no nilaniaina sy namindrany ny fanamiasa tao aminy ho amin'ny mpomozavy keliny efa azoazoko tsindry ny mandry ihany hoe ino ny rangory foditry ny afo amin'izao rehetra izao zany mihitsy na dia ny fiainono ny resaka io fotsiny aza fa izy koa hoe zany mahazo tsindry mandry hoe efa fantatra izao ny marina dia izy io tsy hitapopoka io dia asa retsy soa aloha fa mbola tsy voaisiny ratsy ny zazakely satria tsy tia zaza ny olona ratsy fanato reny saingy tsy nanao ratsy sika dia nambinjanahary zay za mbola resy lahatra foana hoe avelona mpitandrina sy niaro antsika tamin'ny teti-dratsiny ireo dia tanana sy olona mandehandeha lavato ireo tsy haiko aloha ary ahoana ny amin'ilay mpiambina tsy hita fatao hatrany miaraka amin'ny filazany velively ilay mpiambina no idiny tamin'ny gadana tao fotsiny izy dia nidoranyilay trano raha ny filazan'ilay kolomena dia mbola velolany izy fa sy mipopotra tety fotsiny nandritra izay fotoana ely izay mety manomana ny valifatiny amina havandoza ihany koa tena izy zany hitanareo izany ho izy tsy ny salasala ohatran'izany mihitsy ny toetoetra ny tsiliry sy ny paoziny ary minoa ianao fa raha nikasa nydatsaka ny ianareo izy dia efa ely izany ny vitany tsy fantatrareo akory mantsy hoe impiry izy nefa nijoro teo antom-pandrinanareo fa sy ianareo na raha masy sy atongavany amin'io trano saika resaka tamiko ve izy le nanantona teny an-jaridaina iny angamba mety nitady fomba ihany izy ampitandremana anao amin'iny vehivavy iny fa fantany koa anefa hoe sarotra aminao ny ino azy vao ahita ny tena amin'ny fenolatra azy angamba ianao dia hotorany tapotra ary iny le hidiran'ny tombo amin'ny fahafatesan'izy miaefa mianaka e ohatrany hoe rembe ilay ramatoa angamba no topokevitra tamin'ny famonoana an'ilay rembeny zany ary tsy kisendrasendra nahatongavany tamin'ny fianakaviany teto fa efa tetika sy paika natanterahany valifatany mihitsy hitombony na ny mba-tsembana an'izany valifatany izany dia izay ny namonoany azy rehefa nihevitra izy fa nalalaka ny lalana satria matany indrainy dia mora foana taminy namona anjana sy ny fianakaviany ka olo-tsotra aza moa maefa ny vamaso maika fa lehibe mipilalaody tsy vitany mpitrano tampoka teo ambonin'ny tetezana io izy efa mianaka fa laloviny tanteraka sy nampijalijaliany mandra-pahafatany nanorany lalatokana mety hamarana an'izao rehetra izao keolomena ay kosa dia inona hono natao amin'izany eny tsara misy lavabary izany ao ampovoan'ity trano ity ay dia tsara tahiro ny taolan'ilay rembeny raha manandrana mikapokapoka ny dalazynareo izy dia ahatsapa hoe misy faritra somary migobogobonao dia ao ilay lavaka be raha tafavoakanareo tao io razana io dia apatra eo amin'ny vavahady ivelan-tanàna anjarantsylira ny manao ny ambony avy eo
Olefy ny odon'ny tombo amin'izay dia vita amin'ny valifatiny izy. Ianareo kosa hipetraka tsy aminay eo amin'ny tranonareo. Ny tanàna ho afaka amin'ny ororo mangejy azy. Fatandre misaotra hatramin'ny fipisahan'ny volana nareo eo ampanovan'izany. Aza mierika rehefa maheno feo an-damosinareo hoy izy. Inona fevenareo ampitondrana ny razana miala ny trano. Ny fierehanareo amin'izay fotoan'izay dia ampifindra aminareo ny fanahy mipetraka amin'ny razana io. Ka inona moa izany no angatantsika andro tsy anaovana an'izany rapitso e? Tsy aleo ve iandry azy mianaka e? Zaza ianao ve havita nitavaka sy hibatan'izany zavatra izany? Itody Saoly eo anampy antsika ako. Ary raha miverina tamiko tombo dia ahoana? Dia olona efatra mirijarijy rehetra vitsika dia anaiko resy ny vavy antitra kozatina kely iny e. Aleo tsoroko aminao anaka fa mahatahotra. Tsy anaiko mora hiala ao angeza ny zavatra izany fa tsy maintsy hiady hatramin'ny farany. Dia izay sika osa sy zao no ilana ny heritsaina roniny a. Za na matahotra aza sahako tetezina mialoko ny fahafatesana iarovako ny zanako. Eritrereto hoe ho aniza no anaovanao azy dia vita io. Eny azoko. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia aoka zavatsara ny resaka. Efa atao ty dia tsy misy manondra ny tsony io so mampiditra andro eto. Izay mihitsy. Efa hito izao hoe eto ilay faritra olavahana. Efa ireo daholo koa ny fitaovana. Ny lera mbola malalaka tsara satria voa amin'ny roa izao. Raha misy tsy sa dia izao dia mitenena. Zaho amin'ny tanany teniko teo hoe aleo miandry azy mianaka ka ohatrany tsy azoko antoko izany hoe vitantsika izao. Izay ianao izay. Nefa raha efa voadiny lavaka vao emotra dia diran-dozy eto. Za koa nombokevitra amin'izay. Izay hoako. Azoko tsindromandry izany hoe ho ratsy ny fiafaran'izao ataontsika izao. Mba mitenena totsy fa aza lozanao mangezeza ohatry ny zaza mangera leo. Ahoana ny hevitra ao e? Ataontsika ve ty sa hiandry azy mianakaraka ny tenineny Saoly? Ny mety tsy azonareo an-tsaina mantsy dia izao. Tsy fifandrifiany zavatra ny tsy nipoiran'ny tombo hatry ny maly. Za miny fa hiezaka melatsiaka koa izy mialohan'ny atongavana izy mianaka. Izany mihitsy ne. Satria sika no heveriny famarefo ary mariny ny azy. Tsy firaisantsika saina nefa no antoan'izany. Fahendrena kokoa amiko ny manararaotra izay heveriny hoeriny sy klemantsika izay. Mila mifampatoko fotsiny tsika. Tsy misy iray mipotaka fa any amin'izay misalasala ihany no araraotiny anaparitana antsika rehetra. Alefa no anandria anaty sazy izy mianaka e. Dia ahoana raha sanatria? Fa maninona no mijery lafiratry ny foana e? Tsy aleo ve maty mitsangana toy izay velona mandohalika. Ny fiheveran'ny tombo an'izany no tokony tsy ampitarijetra antsika ohatran'izao. Eny ariko. Izay mihitsy. Rehefa mijanona ianao dia mijanona koa izany. Ary neny? Ka hoaiza moa afa dia samy eto izaniko. Sao dia izany andeha hijokijoky rery andray no hifanena mitakakitay. Raikitra izany e. Io tonga dia atombohy ary fandavana ary tojo a. Ya. Rehefa reraka ianao dia izany indray no mandimby anao. Ineny manara-maso ny manodidina. Za Saoly kosa mitatitra ny ranotany akasisiny ery mandrapa. Alefaso ty ary aloha baramina akaikan'ny Saoly io. Ty ary e. Raso aloha fa maheno zavatra mihevitrevitra zany. Zany? Tazomiray maloha ty lapiky ty e. Azafady. Tsy vata ve izy zany? Ie, tena vata mihitsy ty fa meo ary aloha le bara-painsa teo. Aingana ary Saoly a. Fa ina ary ty mijajirika fotsiny eo ty. Ka matahotra ako. Ty ny tonga amin'ilay ihany antra hoe isy ray ipotaka eto ny any. Ty dia alefa azo aingana mba tongotra mbiandakany ty e. Aingana fa efa miamarika ange izany andro izany e. Tsy adinonao zana koroneny a. Aza manahy ianao fa tsy misy mipika na singambolony indray azy e. Io varavarana Saoly fa tafavoaka ty a. Aingana. Ianitra eny amin'ny tongony. Ary tandremo kosa ary sao mibolisatra eto tananao potomody kely ty. Iparitaka io indray io dia lany androndroka azy eto. Atao misokatra ho azy amin'ny varavara. Dia maninona e? Da natoany dia jereo sao sanatria misy olona miandry antsika eo ivelany ao. Ary aza masika koa ka. Nareo ve tsy mahita hoe
toa tsy misy fahasarotan'izany mihitsy ilay izy satria irarianao isy olana kosa angambo Zany akory fa mihevitra fotsiny aho hoe sao dia ilay kavandohany adinao no mahatonga an'izany adino aiza adino tamin'ilay nametraka azy tambony dira teo Andriamanitra eto vao tonga saina fa efa nikoropaka loatra koa moa Zay ary ilay fahasarotana nandrasanao fatratra aleotra raha ako alainangana aloha fa tsy vaolana izany fanomezantsiny eto izany toy izy ihany aloha ny anareo sitranay tonga eo ambavahady mandra-patongako tojo tandremo ange tsy hovirebireby ny zavatra hafany ianao aza mamaly aza merika koa raha misy miantso na mahita zavatra oke za ve dia ataly zay efa tafaverina mbola nisy an'ity nrandranytika adiny tao tandremo sao isy herika hijeran'izany nareo fa zay le fandrika tao sokafy amin'izay kivavahady ry saolo fa ndray mandingana sisitsika dia tafavoaka ary manino zany zazandriny eny aza manahy ianao fa tsy maninona izy ny zavatra ataontsika efa tohana tsara aloha lanitra misy felan-tanàna mamanala be mipedany tanako tananiza ny bedanao eo efa kalma ao felan-tanako fa alizandray ala hoe rakesy fa efa eto atokoa na antsika izao aza misy mihemitra na mijanona na dia ray segondra aza tsy janona nefa dia ho aizy efa voabako ange ny vavahady voanareo fa nomiditra ny adinonao ainga narareo ty avokoa mandrapahatafarina azy fa asa mandany andro manamboatra ny dra io izay ka vita ihany mbola latsaka ihany ny lohan'le alay dia atsy-pio fotsiny ihany fa tsy manino io aingana ianao aza manantena ho afapela amin'ny oson-dranoko-pena ovinana ovina iny alasa mbola ifakahitsika namony bibitry nahafaty anareo ka miomana fa ho avy ny valifatiko aleo andositra any fa fahavalo efa resy reny valifaty miandra azy avy amin'ny psiliro no tonga alohany aminy fa taiza koa ny nahalalana ho antsiliry dia gaga ny natongavanareo mianakara-potoana sy nahafataranareo hoe tokony avoaka ny vavahady ty raha zany eno satria tsy nandeha jeriny trano izany no tena atondiana isy rija tsy nilazaiko anareo kosa fa ny alina nyresahandra lisy tompo tao an-davarangana iny dia ndresaka tamiko tsy liry mino fa na feon'olona nandendeha tao an-dala tsara tao ianao tamin'iny ie zaza na nytany tena hoe eny dada ve zany olona izany eny anaka ingisoma tsara reny ary rehefa nanandrana imbetsaka resaka tamintsika tsy liry fa fetsy loatra le mpamosavy vavy sofa varinana mandrika andralisy tamin'ny torovoana izy ana tena apidikizo antsika menakavy angamba asaingy tonga amin'le nolazaiko anareo hoe any mazava tsy horesin'ny aiza nanao vinanao viny dia mba hanjaranay telo mianaka indray no namandrika azy tamin'ny fialana teto le zana tsony dada mitokana tamin'ny fatongavako iny le tsy inona akory ale nyresahany tamin'iny fa ny fangatahany ionako amin'ny tsiliry dia niony zay dia zay ny antsoko azy roa reto zany anampy anareo mianaka amin'ny famoahana n'ity zavatra tato ty efa kopiany misy ambadika politika be ny firesaka valy ana fa hoe andravina ny adina isy vavy dia nangina moka ka tsy niravina kosa ary ve le disadisa nisy teo aminareo nena synga mo hita vato zao foana mihina zao fa hoe manala hely mafiaza ho izy tamin'izany tsy nandalo taty reny ary efa zavavy elo malalaka fa to tafasaraka mate mantsy savatsara fa aza manayla zany fa manomboka mety fazany atsika fotsiny andao tokoa hiditra fa mahangatsika na ny zazakely azy raha-py tsy manetsin-davabary norenesinareo teo Felan-tanana izay nosoratan'ny radionandro Jean Flavien izay nandrenesanao ny feon'ny RT Miarabeson Robin Tsiknifty Ravaky ny Kitana Anjatiana AGC ary Stéphanie nandray feo sy nandrindra ny lafiny ara teknika Sarbidy Stella nanatotoza Robin